Salama daholo io andao andray raha hiresantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Faritra Sofia hanao ezaka rehetra amin'ny fampihenana ny lozam-pifamoivoizana. Any Toliara no samboriny zandary ny maraina tamin'ny andro mahaliana. Ny coordinateur any Kradoy Atsimo andrefana no sady mpitarika fikambanana mazoto. Eo amin'ny resaka fampianarana indray dia tsy handoavam-bola ny fampidirana ny mpianatra an-tsekoly hoy ny ministra Andriamatoa Max Andonirina Fontaine indray dia ny FME no mamatsy vola ny ankamaroan'ny faritra arovana eto Madagasikara mandritra ny 30 taona ary ny farany Carlos Manuel Rodriguez izay avy ao amin'ny FME zava-dehibe ny fanoloran-tena ataon'ny filohan'ny repoblika amin'ny fametrahana paikady hitondrana fanavaozana ny sehatra ny tontolo iainana. Ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tomato gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany. Ndawari. Tsy misy afa-tsy ny fanaran-dalàna sy fahatongavan-tsainy tsirairay fa indrindra ny mpampiasa lalana no vaholana amin'ny fampihenana ny lozam-pifamoivoizana. Hisy ny fampatsiahivana sy ny fanentanana atao amin'ny fampanarahan-dalàna ary handraisana fepetra ny tsy fanarahan-dalàna mba hahatratrarana ny tanjona amin'ny fampihenana ny lozam-pifamoivoizana eto amintsika. Hoy Général Riribak Janot izay directeur général de la sécurité routière raha nitafa tamin'ireo manampahefana sy ny tompon'andraikitra aty fotony momba ny fampihenana ny lozam-pifamoivoizana ato amin'ny faritra Sofia. Voaresaka nandritra n'ity fotoana izay nandalovan'ny tale général ity ihany koa ny voka-dratsy ateraky ny fampiasana ny fiara tsy ara-dalàna eo amin'ny tontolo sy ny tokony hanamafisana ny fandraisana andraikitra manoloana izany ho fiadivana amin'ny fiovany toetry ny andro. Any Toliara indray no samboriny zandary ny maraina ny omahaliny ny coordinateur ny Kradoy any Atsimo andrefana no sady mpitarika ny fikambanana mazoto. Noravan'ny zandary ihany koa ny hetsika izay fitakina ampilaminana izay nataon'ny vahoaka izay tsy mankasitraka ny fisokafan'ny orinasa base Toliara avy amin'ny distrikany Morombe, Toliara voalohany sy Toliara faharoa. Vonina ny hanao ny viveriny ainy ireo vahoaka raha tsy avoaka tsy misy atakandro ity mpitarika azy ireo ity ary nanamafy fa hanositra hatramin'ny farany izao fanagejana ataon'ny fitondrana izao izy ireo hatrany. Nanatevin-darana izao hetsika izao ireo tantsaha avy amin'ny Bamangoky manoloana ny fanaovan'ny tompon'andraikitra kolikoly sy fangalarana ny tanin'izy ireo. Eo amin'ny resaky ny fampianarana indray dia ho an'ity taom-pianarana 2024-2025 ity dia tsy misy ny fandoavam-bola eo amin'ny fampidirana ny mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana rehetra manerana ny Madagasikara. Tsy azo atao arak'izany ny mitaky vola amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Izay ny fanapahan-kevitra izay noraisiny ministry ny fanabeazam-pirenena Marie Michel Sahondary Malala. Na izany aza nefa mbola mijanona ho vesatry ny ray aman-drenin'ny mpianatra ny fandoavana ny karaman'ny mpampianatry ny FRAM izay tsy misitraka ny fanampiana avy amin'ny fanjakana, izany hoe FRAM non subventionné. Manoloana an'izay fanapahan-kevitra izay moa dia maro sahady ny maneho ny heviny indrindra fa ireo izay efa zatra migalabona amin'ny fihinanam-bola izay alohan'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana ireny ka tsy faly amin'izao fanapahan-kevitra izay noraisin'ny ministra amin'izao fotoana izao. Fa raha ho an'ny ray aman-drenin'ny mpianatra kosa dia tena faly ary nisaotra sy nangasitraka andramatoa ministra manoloana an'izao fanapahan-kevitra izay noraisiny izao mba hampihenana ny vesatra izay mianjady amin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ankatoka izao fampidirana mpianatra hianatra izao. Eo amin'ny resaky ny tontolo iainana indray dia nambarany ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana olo-vainjafy Andriamatoa Max Andonirina Fontaine fa ny Fonds pour l'environnement mondial na ny tahirim-bola mamatsy ny sehatra ny tontolo iainana izay maneran-tany dia anisany mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara
eo amin'ny lafiny tontolo iainana izay. Izy ireo no mamatsy vola ny ankamaroan'ireo faritra arovana raha ho an'i Madagasikara nandritra ny 30 taona no mankaty. Ankoatr'io koa dia misy ny tetikasa maromaro izay ivatsian'izy ireo vola ihany koa. Araka izany, izao fahatongavan'ny andriamatoa Carlos Manuel Rodriguez izay lehiben'ny FME eto Madagasikara izao dia tena manandanja tokoa ho an'i Madagasikara indrindraindrindra eo amin'ny sehatry ny diplomasia maintso. Vao ny herinandro teo isika no nandray ny fivoriana lehibe na ny session de haut niveau any COP 11 izay fifanarahan'ny convention de Nairobi ary izao indray dia tonga nitsidika eto Madagasikara ny FME. Nandritra ny fihaonan'ny filoham-pirenena sy ny andriamatoa Carlos Manuel Rodriguez, ity moa no nahafantarana fa vonona hiara asa amin'ny Madagasikara izy ireo mba hanatanteraka ny paikady amin'izay fampiroboroboana ny ekotourisme izay. Vonona hanampy antsika ihany koa izy ireo amin'ny fandraharahana na ny mobilité électrique. Mbola ao anatin'ny izay resaky ny tontolo iainana izay hatrany moa dia noraisin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina teny amin'ny lava-panjakana iavoloha ny tale général ny Fonds pour l'environnement mondial andriamatoa Carlos Manuel Rodriguez. Voalohany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara ary sambany no nisy lehibe ny FME no tonga nitsidika any Madagasikara toy izao. Nanamarika ny fandalovan'ny andriamatoa Carlos Manuel Rodriguez eto amintsika ny filazana fa zava-dehibe hoy izy ny fanoloran-tena ataon'ny filohan'ny Repoblika amin'ny fametrahana paikady mba hitondrana fanavaozana ny sehatry ny tontolo iainana sy ny fiomanana ataon'ny firenena malagasy ny amin'ny mety ho fiantraika ny fiovan'ny toetry ny andro izay. Mifandraika amin'izany ny tanjona izay kendreny Fonds pour l'environnement mondial mba hahatongavany Madagasikara hamiratra eo amin'ny sehatry ny fikajiana ny tontolo iainana hoy andriamatoa Carlos Manuel Rodriguez hatrany. Ny FEM dia tahirom-bola lehibe indrindra mamatsy ny sehatry tontolo iainana maneran-tany. Ho an'i Madagasikara manokana dia efa nahazo famatsim-bola mahery ny $900 isika nandritra ny fandaharana asan'ny FEM imbalo ny sesy amin'izao. Hiditra amin'ny FEM fasivy indray isika amin'izao amin'ity fepitaona 424,13 ary $100 no takin'i Madagasikara any amin'ny Fonds pour l'environnement mondial amin'ilay famatsiana izany sehatry ny tontolo iainana izany. Ka manoloana an'izay rehetra izay moa dia maro amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia miandrandra mafy amin'izay fikajiana ny tontolo iainana izay mba ho tena hiverina nosy maitso tokoa i Madagasikara ary mba hiaina ao anatin'izay resaka tontolo iainana tsara sy mirindra izay ny vahoaka malagasy rehetra mba hialana amin'izao fiovaovan'ny toetrandro lava izay isany miteraka olana maro indrindraindrindra fa miteraka aretina isan-karazany eo anivon'ny fiarahamonina izao. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy tamatapatagasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.